faly miarahaba atsika rehetra ry havana tratra ity talata fa 9 ny volana Jona ity ny mofiranatsika anio dia ny Tesalonianina voalohany toko 5 andiny 12 ka hatramin'ny 12 Tesalonianina voalohany toko 5 andiny 12 ka hatramin'ny 12 naran'i Jesosy ary mangataka aminareo zay raha lamba ekenareo zay mikelaina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo ary mba hoajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no ny asany mihavana tsara ary mananatra anareo zay rahalahy anazo zay tsy mitoetra tsara omeo tokony malemy saina ampahirezo ny reraka mandefera amin'ny olona rehetra tandremo mba tsy hisy amaly ratsy olona fa miazaha mandrakariva hitady zay tsara eo na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra mifalia mandrakariva mivavaka aza mitsahatra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao Kristy Jesosy ho anareo. Ay masinao manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia ny farany mamarana ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Tesalonianina voalohany zany riavako teny fampahirizana ary teny manandanja mihavana tsara ary ilay tsara eto tsy ampy fotsiny teny hoe mihavana satria mihavana dia efa tsara mihavana dia efa tsara konona mbola mafisin'ny apôstôly Paoly hoe mihavana tsara satria mety misy fihavanana tsy tsara tena tsara mety misy fihavanana mifangaro amin'ny zavatra totsika hoe miaro tompo tsy misy fihavanana ratsy zany mihavana tsara eto rehefa malala dia tao amin'ny apôstôly Paoly ary mipino iaina ny fihavanana tsara azo zaraintsika efatra lehibe zany ataontsika hoe toetra ny fihavanana tsara zany mihavana tsara tsy hoe mihavana tena izy na oka tena ihany zay eo fa mihavana tsara mihitsy voalohany dia zao ny fihavanana dia midika fifananarana tsy firaisana tsy kombakomba akory na fijerenany rahalahy na mpiarabelona aminao anatin'ny tsy fahalovana noho ny fihavanana fa hoe mihavana tsara dia izao anaro zay tsy mitoetra tsara marika afantarana fa tianao ny olona dia izy mananatra anao tratray tsy mahazaka fananarana ny olona ry havako tratray tsy mahazaka fananarana tsy mahazaka tenenina ary ndradray rehefa teneninao sy anarinao izy indrindra amin'izao tontranantsika zao dia avadina any aminao indray ny olana ozy manao hoe ka enao koa mba mianatra miteniteny anay eo nareo ara jerety izy jere ary zay teneninareo hoe zao indrindra ny ankizy amin'izao andro ankehitriny ray andro ny fandrosony zao dia rehefa tenenin ray aman-dreniny izy na tenenin'ny zokiny izy dia miteny hoe mandany anao mba miangona ka nareo koa mandeha miangona nefa nareo matory maraina koa na rehefa tenenina manao hoe aza dia io hoe télévision na écran foana tena ary nareo koa gatsy mijery nareo koa nge tsy miakaina moa ny jeren'ray aman-dreny hoe tsy mety ova foana zavatra tahaka zany zany hoe indraindray rehefa miteny ny olona ankehitriny dia indraindray tsy mety miaintsony izy tsy mety miaino izy noho ny ataontsika hoe fa memafy ny fony ary indraindray atodiny ihany amin'ilay olona miteny azy ohatra miteny zao manao hoe ka mba tokony ho endry ankenareo dia avadiny ny fiarahamonina anao ka mba endry ary dia zany toe-javatra zany ry havako malala izay toe-tsaina vokatry ny filôzofia zany vokatry ny toe-tsaina nampianarina atsika nampianarina manao hoe nampianarina amin'ny lafiny hoe rehefa mitenenina dia mamalia eto ary dia tokony ho fantatsika rehefa malala fa ny olona rehefa mihavana dia mitena zava-dehibe ny fifananarana reo zoky olona tany aloha dia mahatadidy mihitsy fa ny fotoana fananarana dia nisy tao amin'ny fianakaviana atsonondro ray aman-dreny reo ankizy reo zanaka dia asaina mipetraka dia tonga miaino fananarana dia mananatra ny ray aman-dreny dadabe io na zoky io dia miaino tratray mety ho mafy ihany le izy tamin'ny andro fotoan'androny fa ny aino tsy ny aino mandray tsara tsy mandray io na tokany toy malagasy hoe niteny ray aman-dreny tahaka ny tsipakombala mahavo mahafaty tsy mahavo mahafanina zany hoe ny fananaran-dray aman-dreny dia izao enoana
tahaka ny tsipakombalao izy mahavoanao io de mahafaty tsy mahavoana hafanina nianatra indray aman-dreny de misy soa hafanenao an'iny fa ratsy zany a de zao aratsy raha ohatra moa ka hoe tsy nandaitra lianana de lasa lesonao anao indray teny andrita ratsy niny fa tahak'izao indray mba hitondrako ny fiainana noho zany a de notsika manao hoe ny fihevanana tsara de midika koa fifananarana sy fifampitenenana anaro zay tsy mitoetra tsara fa nendrika faharoa ny fihevanana koa ry avako de ty mifampahery mifananatra mifanitsy mifampitaizy zany mifanoro ampitiavana io fa ny faharoa de ty mifampahery ao anatin'ny sarotra mety misy malemy saina zany mora kivy mora trotraka de anjarany ao anatin'ny fihevanana de mifampahery mamangy azy ianao miantso azy amin'ny telefonina ianao mivavaka ho azy ianao manome azy indrindra ny tenin'Andriamanitra ianao ataonao zay ampahery azy ny fihevanana de midika fifampaherezana raha ny fihevanana no tsy misy fifampaherezana sy tsisy fifanoroana de fihevanana ratsy zany na tsy tanteraka tsy araka ny tokony ho izy de ny fahatelo de ny endriky ny fihavanana de zao tsy mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza satria ny fihavanana de izao ry avako malala fantatrao fa rehefa mihavana aman'olo ianao de tsy mihavana amin'anjely akory fa mihavana amin'olombelona nofo aman-drà raha mihavana amin'anjely ianao de ny anjely tsy mety tezitra ny anjely tsy mety kivy ny anjely faly foana ohatra fa rehefa mihavana amin'olombelona ianao io olombelona na iavananao mety tsy manam-bola izy de tsy mahavita mamangy anao mety kivy izy mety reraka izy mety tsy mahatadidy mihitsy izy ndray mety marary izy sy ny sisa rehetra ary mety tsy mahavy ary mety sorena koa ary izy ndray avany ampiasana vany izy efa totry ny asa de adiny mamaly ny arabanao adiny ny arabanao noho ny fitsekerenany taona naterahanao beto adininy to zany rehetra zany satria mafy ny fiaina satria olona mitafinofo izy de hoy izy ohatra masina hoe rehefa mihavana aman'olona ianao de aza mamaly ratsy olona aza mamaly ratsy azy le ratsy eo tsy voately hoe ratsy hoe langalarina ianao naniny fa aza mamaly ny zavatra tsy mety nataon'ny olona taminao aza refesina koa zay tsy mety nataony taminao zany atao hoe mihavana tsara ary toetra zay tokony ho ananany mpino zany ry avako malala am'izao fotoana zao zao ara moa de miandrikendry toana fotsiny hoe mbola ho azoko iny fa tsy toetra ny mpino zany farany de ny fihavanana zay resahan'ny Paoly avako malala ka fihavanana tsara de ny fitadiavana zay tsara mihitsy mitady zay mendrika tena mikaroka mihitsy zay mahatsara la fihavanana zay mampandroso le fihavanana efa tenen'ny Paoly amana hoe aokinareo ikaroka izay ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara zava-dehibe ny hoe mampandroso ny fihavanana mampandroso ny fifankatiavana de tahaka ny voninkazo tahaka ny hazo maniry ka velona ianatondrahana dia miezah mandrakariva mitady zay tsara mba hampandroso le fihavanana tsy ampy zany hoe zange tsy mijanona fotsiny am'le hoe tsy manisy ratsy tsy zavatra ataontsika hoe statika zany hoe tsy metsika eo le fihavanana de io zany efa io fa tena mikaroka mihitsy andao virina ny fianakaviana andao hifanatona andao mba hiaraka isinda andao mba hiaraka hitsangatsangana andao mba hiaraka anangana fikambanana andao mba hiaraka asa tsy fantatro makany an-tanindrazana sy ny sisa rehetra andao mba hiaraka anao sakafo andao hiaraka anao kilalao imbonana zany hoe andao hiaraka hivavaka andao hiaraka hirohitra monjy ny fetiny taranaka andao hiaraka hirohitra monjy ny tanindrazana ny fiangonana zay nitezana ray aman-dreny sy ny sisa rehetra zany hoe tena mikaroa mihitsy izay fitaovana hoentinao mampandroso le fihavanana aza mionona amin'ny routine hoe tiany fomba de zao zany aza mionona amin'ny efa tsy nanisy ratsy azy tika zany de zava-dehibe ny fifaneraserana zany ry havako ary io mamarina ny tenin'ny tolo malagasy ny hoe ny mahavangivangy tinkavana zao moa le hoe ao anatina fihibonitsika de tsy mamangy fa io mandalo ihany tsy maintsy mbola ifamangy ihany tsika fa mahavangivangy zany hoe ny fifaneraserana zany ny fifaneraserana sy ny fifandraisana ampo sy ny fifandraisana mihitsy fifankahitana de tena mikolo ny fifankatiavana mpino Jesosy raha ohatra ka niteny hoe tia atsika Andriamanitra raha niteny hoe tia atsika
de tsy tany an-danitra ianay zay teny hoe za nge ty anareo fa de milamina fotsiny nareo ety ambonin'ny tany aty fa omeko zay ilainareo tsy zay fa rehefa tiatsika Andriamanitra de nomeny ny zanany lahatokana mba hamonjy atsika zany hoe nanjary asa fa nylorateny fikaroana zay ahatsara atsika mihitsy azay nataon'Andriamanitra ny fihavanantsika amin'Andriamanitra de tokony hotoetra atsika amin'ny fihavanantsika amin'ny namantsika zany vavaksika tompo misotranao zahay noho ny amin'ny afatra ao zay mampianatra anay fa endrika manokana mihitsy ny fihavanan'ny mpino de fihavanana ao anatina fifananarana sy fifanotsiana mba samy iara-mifaly amin'ny fanarahana anao zahay fihavanana ao anatin'ny fifampahirezana sy ny fifanohanana mba manompo anao ampitiavany zahay miaraka fihavanana ao anatin'ny fifandeferana ka tsy mamaly ratsinay iza na iza ka amalinay soa akory ary zay manao ratsy anay na zay tsy mahatanteraka zay andrasanay aminy fa ny fitiavana de mahafoy manome fitiavana de tsy miandry fa manolotra ary ny fifankatiavana zay andrasanay amin'rao aminay de ny fampandrosoany zany amin'ny asa tsara de ta io tompo ho zany no itiavanay ny namanay itiavanay ny havanay ny piraitany razana aminay ny mpiarabelona aminay fa zany nataonao anay ary zany mbola iainana isan'andro amin'ny fifandraisanay aminao fa tsy manadino anay ianao de azaveranao anadino ny namanay zahay amin'ny lala zao Kristy mpamonjy anay amen